vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha teny izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran Hery avana malala amin'ny tompo amin'ny fofeny fifaliana indray no mba ionako amintsika ary mba ifampizarantsika indray ny sitrapon'Andriamanitra androany fa atsika mitombo amin'ny fanarana ny tompo ary fa atsika mitombo amin'ny fanakekezana an'Andriamanitra satria mila manakaiky an'Andriamanitra isika ndolo ivavakantsika amerika zao fotoana zao ipelantana ny tompo ary raiko makasetraka anao indray tompo no ny fahasoavana nomenao ny fitahina nomenao mba afaka ifampizara amin'reto anabaviko sy rahalahiko mpanaraka nyity fandarana ity maro amin'izy ireo loatra mba mangetaentanana fiainana mahafinaritra fiainana be dia be za resy lahatra tompo fa ambadiky ny fampianarana sy ny toroteny ho raisina eto dia izy fiainan'olona maro iova tokatran'olona maro iova sy zavatra tsy mbola niainana hatramin'izay dia possible azona hiainana manomboka eto ianao ny manova ny zavatra rehetra ianao ny mampandresy anay misy sotra tompo amen andao mankio tenin'Andriamanitra isika Korintena voalohany toko 7 no vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe andininy voalohany mieza mitady fitiavana nefa maniry afatatra ny zava-panahy koa indrindra ny aminany mieza mitady fitiavana nefa maniry afatatra ny zava-panahy koa indrindra fa ny aminany iresaka amintsika androany hoe ahoana ny fomba ialana amina toetra ratsy ary ahoana ny fomba ananana toetra tsara satria ny mahatonga na amresaka an'izany manko ry havana dia tsotra be ny fiainana ratsy rehetra ny toetra ratsy rehetra dia tsy maintsy mefara amina zavatra ratsy na tiana na tsy tiana tsy misy olona mifoka rongony zany ka samy mifoka rongony izy menakavy ka izy fiainana milamina zany ao an-tanàna tsy possible zany tsy misy azany hoe olona mamilava daholo nareo menakavy ao an-tanàna dia milamina ny tanàna tsy possible zany raha olona mamilava daholo nareo menakavy ao an-tanàna dia korotana isan'andro teny ratsy isan'andro ny ainanareo ady lahy isan'andro mifanindronantsy mifanala baraka mifanopy zany ny zavatra tsy maintsy mitranga raha mifoka rongoninareo dia olona tsy tompony tena ny dolo daholo ny olona ao an-tanàna raha mifoka rongony daholo nareo menakavy ary dia tsy maintsy korotana foana ny ainanao rehefa olona samy be vava daholo nareo menakavy mahay vava daholo tsisy olona zany mahay vava zany miray trano miray tanàna ka izy fiainana milamina fa rehefa samy mahay vava daholo ny olona ray tanàna eo samy mahay mampiasa ny vavany ary tsy misy filaminana zany raha olona samy mpiteny ratsy daholo tsika menakavy na ratsy toetra daholo ny ray tanànao dia fatatsika tsara fa tsisy fiainana vanina zany ao nefa dia mba misy amintsika menakavy mba tianana fiainana mahafinaritra misy amintsika ihany koa nefa mba te fa leo korotana leo adila leo totondry leo fanompana leo teny ratsy leo daka leo totondry leo toka leo rongony leo korotana toy zany mba tena tianana fiainana milamina mahafinaritra ngery havana milamina ohatrana zany dia mahatsapana zany za dia anisan'ny karazana raim-pianakaviana tia manana fiainana milamina tsy mbo tiako zany misy fifamaliana zany amin'ny havako amin'ny fianakaviako amin'ny zanako amin'ny akonako tsy tian'zany tsy mbo tian'zany hoe korotana fiainana be korotana zany eo anivon'ny mpiara-miasa eo anivon'ny asako manana asa ohatrany olona rehetra na eo anivon'ny fiangonana misy ohatrany tsy mety amiko efa niainana tamina korotana mako zay
efa niaina tamina ady lahy isan'andro, efa niaina tamina daka sy tontondro zay, efa niaina tam'izany hoe misavoritaka zany zay, de mahatsapa hoe tsara le milamina noho ny mikorotana, tsara le milamina noho ny miady. Ka rehefa ny fanontaniana mipetraka amitsika de ny hoe ahoana ny atongavako am'izany fiainana milamina zany, ahoana ny ananako fiainana milamina, ahoana ny ananako fiainana mahafinaritra, mba te hiaina am'izany a Pasteur, ahoana ny ataoko hialako am zavatra ratsy mahazo ahy. Leo na ianao io ve ray mpianakaviana de tsy mba leo ve ianao rahalahy, 5 taona fanambadinina reo mivady, daka sy totondo foana ny ampinanina ao amin'ny vadinao, ny zanakao zatra daka sy totondo karate hatramin'ny na kely azy ny zanakao hatramin'ny naterahany opavararaka toka, de tsy mba leo ve ianao rahalahy miaina am'izany 5 taona. Zay rahalahy aloha efa niaina tam'izany de hitanay fa tsy mety aminay zany. De tsy mba leo ve ianao ranabavy, fifamalina foana de mifandrangitra vava de mifosa olona de mifanopa de fanao teny marary de tsy mifampiteny indray ro volany nareo menakavy eo an-tanàna dia miavana kely indray isaky ny voalohany taona de tady fomba iadiavana de tsy mba leo am'izany ve nareo, tsy mba hanana fiainana mba hoe mba reo mba samy mahafinaritra ny fianakaviana. Zay aloha de tsorina amitsika zay menakavy de mifankaty ny piraitapo amiko tsisy miady amiko na ndray ary na de misy ara samy hafa finoana ndray aman-dreniko ny rafozako ny fianakaviam-badiko tsy manana olana amin'ny havako a na amin'ny havam-badiko na ny kely ary na de olona ray azy ary mahafinaritra miainana am'izany fiainana zany, mahafinaritra miaina am'izany, tsy manana olana amin'ny fiarahamonina, mahafinaritra miaina am'izany. Fa ty de nao manana olana any am-piasana, manana olana fianakaviana, tsy mahay mifandray aman'olona, ty miatakataka manana fiainana mitokatoka monina grave be ngery havana zany, tsisy afaka mahay mifandray aminao fa de lasa fiainana manana vie solitaire ianao, vie mitoka monina grave be zany. Nefa ny fiainana azo alamina tsara ka ame torohevitra anao hoe ahoana ny aplamina azy, ahoana ny aplamina. Teboka voalohany misy zavatra anankitelo ianarantsika androany, anankitelo mahafinaritra be, atonga anao hanana toetra tsara, fiainana tsara, fitondratena tsara, ary tonga anao hiala amina zavatra ratsy ka afaka hiainana hanana fiainana tsara. Ianao no ataon'Andriamanitra fitaovana anovany havanao, anovany fianakavinao, anovany tokatranao, ianao mijery ahy io fa raha nananao izy ny teny Jesosy manao hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, raha amin'ny alalanao fotsiny ianao fotsiny no mijoro eo ny fianakaviana hitondra fahazavana de miovy re fianakavianao be korotanareo, miovy re fianakavianareo miady lareo, miovy re fianakavianareo tena karate maninireo raha vo ianao fotsiny no mitsangana ka noro lalana anao a. Teboka voalohany de zo volaza mabiro tam Korintianina voalohany 7:12 manao hoe meza mitady fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panahy, maniry fatratra ny zava-panahy. Ny zavatra anankiray raha tianao azo ka anananao de tsy maintsy irinao aloha, tsy maintsy maniry ianao. Raha ohatra ianao mba te olona le mifanahy de tsy tonga ho azy zany raha tsy ianao mihitsy aloha ny maniry hoe mba tena maniry mba teo tonga male mifanahy, mba tonga maniry mba tsy hisy korotana tsony ny fiainako, maniry mba tonga na olona ilamina, maniry mba tonga na tsy hiteny ratsy tsony, maniry mba tonga na tsy amely daka sy totondro mivady aman-janako tsony, maniry mba tsy hiteny ratsy tsony, maniry mba olona tena tsy anompa olona tsony, maniry mba tsy soritoka tsony. Tsy maintsy zavatra irinao aloha raha ty azo zavatra anankiray ianao de tsy maintsy maniry aloha ianao. Tsy afaka mandray zavatra tsy irina ny olona anankiray. Raha ohatra ianao ka ohatra hoe mahita ianao am'ireny le olona hoe mizara fanampidina, mahita ianao andreny olona manao asa soa reny ka mba tianao mipetrany de tsy maintsy manana faniriny ianao, ary ianao mihitsy ny maniry mba tena te ho tonga ohatran'iny a, mba te hanana fiainana ohatran'iny a, te hanana zavatra ohatr'izany a, te hiaina amina zavatra ohatr'izany a. Rehefa ao anatinao ny fanirina, fa zay ny tena teboka voalohany. Misy amitsika manko ohatrany hoe mahita fiainan'olona lamina fotsiny tsika dia sambatra ry zareo, miadana ry zareo reo kosa tena miadany jerere toizy jereny fiadanany. Le zany tsy hoe mitsiriritra fiainan'olona fotsiny ianao fa tokony anananao mihitsy lay fanirina hoe mba te hitovy am'ireo a. Ahoana ny antratrarako jere izy tomba rehefa miresaka izy menakavy tena mba milamina tsara, to mifankaty tsara, rehefa mba miresaka izy menakavy to mifanaja, to ohatrany tsisy opavararaka zany, to tsisy resaka alika sokoso zany ny andry zareo rehefa miresaka, to tsy misy an'izany fanao elasy fanambanimbany zany, fa to hita hoe
irinao sy maniry atompo mba ale mifanahy, maniry mba nety tena oatra n'iny rangahy iny, maniry atompo mba tsy teny ratsy intsony, maniry atompo mba tsy anompa olona intsony, maniry mba tsy loka intsony, maniry mba tsy mamolava intsony, maniry atompo mba tsy fokarongony intsony, maniry atompo mba tena tonga nitokatrano menakavy mba tena ilamina amizay, tsy maintsy irinao. Fa raha mbola anatiny hoe aleo fa ifampitady eto, aleo fa raha vao miditra ny trano fa tonga de gidragidra, aleo fa riatako am'izao re, raha vao zay terinao ranabavy, ozy izy ianao hoe vao miditra ny trano ny vadiko de omeko teny marary, tratrako, aina nafombola, aina na ho an'izao, ataoko mamay iny raha vao mitsofoka ao, ataoko mahita iny, ay zao ny nataon'iny tao, tratrako tao anaty telefony. Raha mbola fanirinao ny gidragidra de ahita gidragidra ianao. Rehefa fanirinao ny mbola ikorotana de ahita korotana ianao. Rehefa fanirinao ny mbola te hiady, ozy izy ianao tsy amelako io fa ataoko malala ny anarako de ahita ny anarany mariny ianao. Fa rehefa ao am-ponao ny hoe te hilamina am'izay ah, ora lasina bavy makarary foana io mikorotana io anapakalalan-dranao ny korotana io ampijaly anao ny korotana io tsy voatery ianao tsy za miteny amintsika ry havana malala, tsy voatery ifamaly amin'olona ianao vao matanjaka, tsy voatery iady aman'olona ianao no lazaina fa mahery tsy voatery be vavy ianao no lazaina fa matanjaka. Tsika zao anisan'ny tsy mba mifamaly aman'olona, tsika zao anisan'ny olona tsy mba be vavy, tsika zao anisan'le olona tena tsy mba miady aman'olona ary miezaka tsy miady aman'olona. Fa attention, tsy ho sarim-bavy koa tsika nefany, tsy sarim-bavy tsika, tsy olona malemilemy tsika, tsy olona resy tsika, fa tsy be vava fotsiny, fa tsika ty fiainana milamina. Tsy olona resy raha mangina, ary ozy izy le fitentsika zao hoe tsy resy akory ny olo mangina. Noho izany hafa le manana fiainana milamina, ka zavatra irinao ny tonga aminao. Raha maniry lamina anao de tonga aminao ny filaminana, raha maniry adana anao tonga aminao ny fiadanana. Ozy voalazam-baiboly hoe maniry fatratra ny zava-panahy. Izany hoe mila manana fanirinao, zavatra hitanao milamina. Za tena zany amin'ny fiainako. Mahita taloha manko tsika anisan'ireny sampigidragidra reny, ny tokatrano miady lava, mipiraita-po, fianakaviana, zay lazako hoe fa leo korotana. Tsika anisan'le mpiady amina fianakaviana reny am'leo tsy mifampiteny, aloha rangahy ifampitady eto fa iza koa ny ambaniny reny le mpanao an'izany tsika. Nefa tsapanao rehefa miditra am'izany anao midobodoboka amin'ny fo, marary ny fo, tsy milamina amin'ny fo. Inona moa ny tombontsoanao iady am'mpiraita-po, iady amin'ny havana, inona moa ny tombontso ny havanao havanao foana. Ny safidy tateoriana rehefa mahita amin'ny fiainan'olona hoe tombo milamina reto olona ireto, sambatry reto olo reto, to miadana izy menakavy zany, tomba mahay mifanaja izy menakavy zany, mifankaty kosa reto fianakaviana reto, ohatrany tsy mbo hitako miady reo nefa maninony reo fianakaviana ohatrany fianakaviana ihany, maninony reo no piraita-po ohatrany piraita-po rehetrarehetra ihany, maninony reo no fianakaviana, fa maninony reo miadana, maninony zay mikorotana. De mba naniry mba teo tonga takan'ireo a Jesosy, mba maniry ho takan'ireo mba maniry anana fiainana otreo fanirina ny teboka voalohany. Mila manana fanirina. Rehefa nananao ny fanirina, afaka possible ianao andray zay zavatra irinao. Amen. Zay ny teboka voalohany. Teboka ray faharoa dia atao amin'ny Galatiana. Galatiana toko 5 ozy izy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharom-po, famoram-panahy, fanaovatso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonona-po, tsy misy lalàna manohatra an'izany. Reo no vokatry ny fanahy. Ny ialalana ny olona anankiray fa tena olom-bovonjo marina izy de tsy izy manao fahagagana. Ny alalana ny olona anankiray fa tena olom-bovonjo marina izy de tsy izy manasitrana, tsy izy maroka devoly. Non, ozy Jesosy ny ray andro ao Matthieu 7, tsy zay amiko zay rehetra manao amiko tobokotoboko izy miditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony ndraiky zay an-danitra. Fa maro izy no avy amin'ny anarako ka ilaza am'izany andro zany manao hoe tsy efa nanao fahagagana tamin'ny anaranao fa zay, tsy efa nanasitrana olona maro tamin'ny anaranao fa zay, tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao fa zay. Fa ozy Jesosy tsy fantatro ianareo, milamiko ianareo fa mpanao meloka. Ny fanomezam-pahasoavana, ny don, ny fahagagana de tsy alalana ny olona anankiray fa olom-bovonjy izy. Satria na ny mpanompo sampy koa raha sy ny mpanompo ny devoly maroka devoly ary mavita fahagagana, ny musulmanina koa mandroaka devoly. Ka ny alalana ny olona anankiray olom-bovonjy tsy ianao manao fahagagana, tsy ianao mametsa tanana ao amin'ny marary, tsy ianao manasitrana, tsy ianao maroka devoly.
reny ny atao hoe fanomezam-pahasoavana, reny ny atao fanomezam-pahasoavana, reny atao asan'ny fanahy, asana fanahy fa tsy vokatry ny fanahy. Samy hafa zany. Ny délivrance, ny miracle, ny guérison, fanasitrarana, ny ohatrohatran'izany, ny fahagagana, reny atao asana fanahy. Ary na tsy mivavaka ary ny olona mavita fahagagana, mavita fahagagana. Ka reny tsy alalana ny olombovonjy, ny fahagagana tsy hoe nahazo fahagagana anao de hoe olombovonjy. Mandroka lasa mpandroka devoly anao de mpanao délivrance de hoe olombovonjy anao satria mpandroka devoly. Non, diso zany. Tsy hoe manasitrana anao dia satria anao nanasitrana olona de olombovonjy, tsy hitarafana amin'ny maha olombovonjy zany, fa ny hitarafana ny olombovonjy de ity amin'ny Galatiana 5:22 ty hoe ny vokatry ny fanahy de fitiavana. Ny alalana ny olona krefa olombovonjy de izy mana fitiavana, manana fifaliana, manana fiadanana, manana faharipo, manana famoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalana manohatra an'izany. Ny fahagagana sy fanasitranana tsy alalana olombovonjy, fa ny alalana ny olona krefa olombovonjy de ny fitiavana ananany, ny fifaliana ananany, ny fiadanana ananany, famoram-panahy ananany, ny fahamarinana ananany. Ireo vokatry ny fanahy ireo no alalana fa olombovonjy. Ka teboka ray faharoa izay atonga anao anana toetra tsara de mangataka ny fanampiany ny fanahy masina ianao, mangataka ny fanahy masina, fa reo ny vokatry ny fanahy masina. Fanahy masina apio aho, midina atao anatiko Jesosy, ampidina atao anatiko ny fanahy masinao, ananako alemem-panahy, ananako fitiavana, ananako fifaliana, ananako toetra avy aminao, ananako fahononam-po, ananako fahamarinana, ananako fanaovatsoa, atongana anana toetra karaktera, toetra mifanaraka amin'ny sitraponao, comportement mifanaraka amin'ny sitraponao, fitondran-tena. Mila nao afanahy masina. Ny toetra maha-olombelona atsika, ny maha-olombelona atsika avy any amin'ny dadatsika sy avy any amin'ny ray aman-drenitsika, ary ny raha mikorina ao anatintsika de raha feno fitiavan-tena. Tsy malala fa tsy ny tenanao, raha feno fakahalana, raha feno fialonana, raha feno lolo-po, raha feno tsy fitiavana, raha feno asiahana. Zany ny raha mikorina ao anatin'ny olombelona, vatan'olombelona, raha n'olombelona, raha ny dadanao. Ary raha ny toetra ny dadanao fotsiny no entinao na ny toetra ny ray aman-drenao, tsy possible iova zany ianao. Zany ny tenin'Andriamanitra ny ray andro, mo mahay manova ny odiny vao izy ny Etopiana. Ny Etopiana zany fantatsika fa eny ny zareo aloha tsy tena mainty ny Etopiana tsy tena mainty de efa nisy fotoana na da tany Etopia fa tsy de mainty reo fa ohatrany vazaha hafahafa zany ara zareo reo. Kanefa izy volazany baiboly hoe mahay manova ny odiny vao izy ny Etopiana, na mahay manova ny sorany vao izy ny tigre, ny bera, ny iny izy ny tegn'ny baiboly iny. Tsy mahay manova ny sorany zany hoe de izy volazany baiboly raha izany izy de ianareo zatra manao ratsy de afaka manao tsara. Ianao tsy afaka manao tsara izany raha tsy eo fanampian'ny fanahy masina. Voalohany teboka voalohany ampianariko to de manana aloha fanirina, mba te hanana zao tombo, mba te hiadana, mba te hanana alemem-panahy am'zay leo miady amin'ny vady aman-janako leo miady amin'ny fianakaviako sy ny akonako Jesosy io, mba te hanana ny toetranao te hanana fitiavana. Zay ny voalohany, manana fanirina ianao. Fa ny faharoa, mangataka ny fanampiany ny fanahy masina ianao, satria ianao tsy afaka miovaova ho azy zany raha tsy eo ny herin'Andriamanitra, raha tsy eo ny fanampian'Andriamanitra, raha tsy eo ny fanahy masina. Tsy possible miova izany ianao, na ezaka miova ary ianao ary zany nge mahatonga ny olona misy fotoana mba tena miezaka ihany izy hoe manomboka androana izy tsy hisy oritokantsony, zao tsy fokarongonitsony, fanirina nanany fa tsy afaka izy satria misy force ao anatinao, de force ara-panahy, hery ara-panahy koa mangeja an'le olona. Zany mahatonga an'ireny tovolahy tsy jangajangatsony eny tratrany vadiny indray mandeha zany jangajanga menasen'le vadiny isaraky tsika aloha lela paladisy tsy anao tsony aho tena mifona fa tena zay tena aza fa afaka renombolana adinidinika indray le problème mahita vehivavy afandraisy de lasa indray. Zany foana io impirimpiry moa misy lehilahy manao voady za tsy amely totondro ny vadiko tsony, tsy amely daka sy totondro ny ankizy tsony, io va tena hofeziko am'izay ny tanako sy ny tongotro za tena tsy hanao karahaty tsony atatrano, fa tsy afaka.
satria izy tsy maintsy mila ny fanampiny ny fanahy masina ianao vo afaka tsy maintsy mila ny fanampiny ny fanahy masina ianao vo afaka zany mahatonga ny olona be da be manana fanirina fotsiny izy tena iova am'izay ahy hitako mihitsy fa titoko ty ny tena mamatotra ahy ary io mitondra korotanato tena ho ajanoko fa non tsy possible zany rahalahy tsy possible didinianao io le mpisotro toko io efa impiranao nanana fanirina fa tsy afaka mitsotra be le antondra lahy le izy tsy fanirina fotsiny fa misy zavatra rehefa roa mila ny fanampiny fanahy masina fa ny vokatry ny fanahy ozy volaza baiboly eto de fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovatsoa famarina fa le mepanahy faononam-po zany ny vokatry ny fanahy zany hoe rehefa miasa ao anatinao ny fanahy masina dia lasa misy hery ao anatinao miteraka an'ireo zavatra ireo ka raha olona tsy mivavaka ianao tsy possible miova ho azy zany rahalahy tsy miovy ianao raha nabavy raha ohatra ianao ka olona tsy mivavaka tsy possible zany tsy possible miova ho azy zany ianao izy ianao tena molaka ny tena koa tena manina raha nabavy tsara ny fanirina fa tsy ampy ny fanirina raha tsy eo ny fanahy masina ary raha olona tsy manana an Jesosy ianao aza mieritreritra iova zany raha nabavy raha nyteny tamin'io vadin'io fa iova tsy miova zany io raha tsy eo ny fanahy masina rahalahy ry patron raha ny teny mpiasana hoe iova tsy angalatra tsorina iova tsy miova io raha tsy eo ny fanahy masina patron tsisy ninina miova tsisy olona afaka miova ho azy zany raha tsy eo ny fanahy masina firifiry ny olona migadra any tamora imbedabe nefa nahita olona migadra tany tamora rehefa mivoaka eto tamora iova anao azao rehefa any ambonin'ny tany rehefa any amin'ny tamora moa anao de zay ny fiteninao hoe ahoana ny any ambonin'ny tany any fotriny any andavaka zany ianao rehefa tonga tamora tena be da be ny olona manafaniriny tsy anao azao tsiny fa rehefa tonga ety izy adininy hoe migadra tany tamora izy fa miverina ny toetra ratsiny satria ny fanahy masina ihany no afaka manome vokatra atonga anao iova zay ny teboka rehefa roa tsy maintsy mangataka ny fanahy masina ianao raha tianao no ho tratra lay fanirinao fa tsy possible fa telo farany dia atao amin'ny Isaia toko voalohany 1:7 dia toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo manao hoe mianara anao ny tsara. Isaia toko voalohany 1:7 mianara anao ny tsara diny olo izay rariny anaro ny papahory miorariny kamboty tsara ao ny adiny mpitondra tena mianara anao ny tsara. Any Matteo toko 12 dia ozy izy hoe mianara amiko fa malemy fanasady tsy miavina po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matteo toko 12:7 hoe entony izy iogako ka mianara amiko fa malemy fanasady tsy miavina po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Eto amin'ny Isaia azy dia hoe mianara anao ny tsara. Teboka rehefa telo dia misy zavatra ianarana mihitsy. Io ny fanampin'ny fanahy masina fa misy zavatra ianarana. Raha ohatra ianao zao ohatra hoe te alemy fanahy dia mianatra mihitsy malemy fanahy. Zany nafinaritra anahy mihitsy ary zay nisy nampianatra anahy nisy rahalahy anankiray zay tadidiko tsara. Tena tam'izany amako manana problème mihitsy amina feo. Zany feo zany eninareo fa zany feoko zany fariparina fa mavesatra zany ary zany mikerona indray mandeha fa mipararetra zay tratran'izany raha vao mikerona zany tena tsy zakan'ny olona rehefa hoe pasteur ity zany no mivadika amin'ny feoany tena mivadiky. Ary lazaiko anareo fa matetika miady ary tsy zakan'olona io miady mivady. Ndray andro na eniny rahalahy anankiray niaraka taminay izy io nandevina tany ambositra tany de chauffeur izy io fa pino be le rahalahy amin'io rahalahy mahafinaritra be miantso azy ny vadiny izy amin'ny telefôniny ahoana ki malala mbola te ambositra ka efa ho avy kia efa vita fandevenana fa ho avy aza malahelo ki fa ho avy zay ki chéri bisou tonga eo tsirabe ndray zay de mitelefôniny izy efa eto tsirabe zay kia mba anaovy rano mafana ao de mba mandro rehefa avy aty de mba ataovy mafana ny sakafo ke de maheno an'izy mivady eto za reto koa miangolangola ratsy ka nefany tena azo ianarana tsara
ohatrany hoe miangolangola ratsy ny fijerinao azy fa tena hitako hoe nanova zavatra bitabe teo amiko ary natonga na tena lasa tsy nainiadiny vady tsony tateo arina lay miangolangola ratsy nianatra mihitsy tateo arina tena nianatra miresaka mivadiko rehefa misy zavatra atao ohatrany dia lasa tena lasa mianatra malemy fanahy mianatra malemy fanahy te ahoana ndry te ahoana sany te mahafinaritra kosa eny de tena mianatra tateo arina tena tsapako fa tena efa ataoko hoe ny hevitra tsy mitovy misy foana amin'ny mampivady fa ny mahafinaritra ry havana tsy tonga any amin'ny ady tsony ary taloha ianao rehefa miady mivady marary fo mihitsy ary tena tsy mahita tory amin'ny alina ary ohatrany hoe tena ty vady fitoko koa tena geteko ndre mandeha amin'ny tontondry enjana be teto androany tena hoe ho azo amin'ny tontondry tena misy fotoana ianao tianao an'izany nefa tsy afaka manao an'izany misy fotoana ianao misitaka nefa misitaka ianao de hoaiza tsy maintsy mody ao an-tanàna ihany misy fotoana ianao romotra tezitra miady mifamaly raha matoko moa tamin'izany mataty mihitsy koa izy samy mataty dia oza hoe ary rehefa tena zoiko za ihany tsy mataty oza hoe ianatra le mifanahy ianatra ary tsy amivadiko ihany amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy ianatra le mifanahy ianatra tsy hitrerona tsony ianatra tena hiteny malefaka ianatra manana le mipanahy ianatra hiteny mora ianarana ozy nyvoalaza baiboly hoe jesosy hoe mianara amiko entony izy io ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-poa de hita fitsarana ao fananareo mianara amiko ozy izy le isay atao hoe mianaranao ny tsara zany hoe misy zavatra tena mila ianarana mihitsy amin'ny fiainana mila ianarana raha ohatra ianao te hompanao asa soa de mianara manao asa soa raha te hompany me mianara mihitsy na tsy mananara mianara mba te mianara miteny malefaka miteny zavatra tsara raha nareo mivady io mba mianara rahalahy ao an-tranao ranabavy mba mianara Hery inona ny ataontsika loka nareo zatra mifampitenatena io ny asasany zatra manao tondry toniko ohatrany tena aviny ny asasany antaninao hoe izany fiantsonao amin'ny vadinao io tena tsy hita hoe iny ny asasany zany fa mianara Hery malalo mianara amin'ny voalohany izy ohatrany hoe manany ihany amin'ny voalohany ohatrany hoe enina kosa zany satria tsy mahazatra anao zatra lenareo fa avinao tery avy ty efa zatra mifampititisy ry tena sy ny nareo ny asasany zany izy ny fiantsonao amin'ny vadinao orinareo inona nareo tena grave be zany ry havana malala mianara manaja ny zanakao mianara miantso ny zanakao de mba manaja azy ny atsika manko alay-pana ohatrany hoe rehefa ray aman-dreny dia ohatrany hoe tsy voatery anaja ny zanaka no ajao ny zanakao mianara manaja ny zanakao ny zanakao vavy ajao zanakao lahy ajao aza de zatra manao ela foana isan'andro mba misy fotoana hovaina ise ianao rehetrarehetra sy ny sisy mianara manaja ny vadinao mianara malemy fanahy amin'ny voalohany ohatrany hoe sarotra satria sarotra ny zavatra tsy iainanao zany ange sarotra tsy niainanao tao anatin'ny 20 taona tsy niainanao tao anatin'ny 30 taona sarotra fa ianarana zavatra tsy haino ianarana mianatra manetry tena mety tsy toetranao le izy hatramin'izany enao fa zatra mibotsombotsona zatra mibaikobaiko ao an-trano zatra mitserotserona de misy fotoana tena mianatra fa hojerinao nge fa rehefa vitanao zany zavatra ampianariko anao zany ilamy manotokantranonao le izy nge re olona tsy voatery ho devoly itsika manko nareo de pasteur tena délivreo mihitsy fa ohatranao misy devoly manakirotana fa tena délivreo le izy devoly manakirotana foana zay mahademony azy ary ny devoly manararoatra ny tsy fahalalanao ny tsy fahafantaranao ary ny tsy fahaizanao manararoatra ny devoly fa rehefa hainao ny tokony ataonao tsy tafiditra ny devoly mila mianatra fa devoly iny ny roanao raha tsy miova ny toetranao devoly iny no roanao tranonao raha ianao raha tsy manaiky ho fahazavana ka mahatonga an'le korotana ranabavy raha lahy mahatonga nareo mikorotana tsy misy olona mikorotana zany
averiko tsara tsy misy nykorotana raha tsy misy olona anakiroa ao de sy fampikorotana fa raha ianao mianatra malefaka tsy voatery amaly eny are rehefa hitanao le vadinao le bedoika iny eny are de aza toy izy natsony aza kafaraina tsony izy tsika mako ndraindray ohatra hoe aleo are angina fa hitatsika anytoyany sady mikafara ihany ohatrany hoe aleo are angina ohatrany le ao angina ne mety any fa aveo mikafara fa hitatsika anytoyany de hitanao amizay fa zavatra grave be zany ianao ohatrany hoe mangina nefa mikafara ndray aveo fa rehefa tena mangina de aseho fa malemy fanahy ianao aseho fa tia azy ianao aseho fa tena maniovy ianao ianao ny fahazavana raha tsy miovy ianao tsy afaka miovy izy ny problème re olona de tia anova olona foana tsika fa itsika ndraindray tsy vonina iova bon diso zany alohany anovanao le olona de ianao aloha ny miova ianao aloha ny miova fa rehefa miovy ianao de possible miova ny manodidina anao mianara anao ny soa mianara le mifadina mianara ny edritena mianara anapitiavana mianara hiteny malefaka mianara anaja olona mianara manaja olona manaja ny vadinao fa mahatonga anareo mivady mikorotan-dava ao tsy mahay manaja azy ianao efa hitanao izy fa olona mamo ary fantareo fa rehefa mamo be vava ary zany angendry izy re olona tadidi fa misy karazana lehilahy karazana vehivavy karazana olona tsy mahay miresaka raha tsy mamo satria mahatonga azy tsy mahay miteny io ny alcool mako misy fanahy misy devoly ao anatin'ny alcool ao anatina toka dia misy olona tsy mahay miresaka mihitsy ary raha vao tsy misotro toka izy tena tsy manakambara ary tsy mahay miteny gasy fa rehefa mamo izy de metsika le fanahy ao anatiny etsehan'le alcool de lasa mahay miresaka be ary mahay matatena amizay ary tohatrany hoe izy ndray ny endry de efa hitanao izy efa mamo efa hitanao izy efa tenanina mila mangina ranabavy fa tsy eo koa ianao ny amoaka ny alahelinao olona mamy ny amoanao ny alahelinao alao koa avoaka koa aminao koa ny alaheliko e efa gela koa aminteny aminao ianao mako ny ranabavy olona mamy ny amoanao ny alahelinao raha pitsy maraina ary tsisy tadidy ny resaka reo tao noho izany de zao mila mangina rehefa hitanao izy fa mamo ampianaro angina tompo meo azy fotsiny sakafo navelo izy tabataba eo fa rehefa hitany ianao miamangina satria ny olona mamy matetika eo izy vao hiteny aminao areo izy ny famaly aminao areo ianao ny andrasany eo ianao ny andrasany am'izay hoe tena eto am'izay ny combat ary eto ny mifandona noho izany rehefa mangina anao ka tsy miteny karakara ny sakafony de safosafony lohany mahereza tata mahereza de matory rehefa aveo tata tenenao zany izy io ny anany tate de ndana minakana de io ny loka tata de teneny fa aza iaza eo ianao de mifamaly saovy ianao mamlandray mamamindray anao tsaky mitonga tatrany mamamamy tsisy farany manarany efa olon-dehibe ohatrany hoe mbola ohatrany biby ihany voazarany ary ianao vao mamoaka ny resaka kely eo anaovany ianao mianara mangina mianara mangina eto atompo mila mangina na mafy amiko raha mangina de tsy hiteny mihitsy aloha tsy voatery famaly fa zany mahatonga ny fifamalina tsy misy raha tsy misy olona roa mifamaly ka rehefa mianatra mangina ianao de tsy misy ny fifamalina ombanao any ny tompo ivavaka tsika rehefa aveo nresaka zavatra ngezabe aminao teto andro any momba ny hoe ahoana ny ananana fiadanana ahoana ny nanana fifaliana ahoana ny ananana fiainana amilamina amy fomba ahoana no ananana zany toetra rehetrarehetra ny inona ny tokony ataoko hiatrehiko an'izany rehetrarehetra zany inona ny tokony ataoko androany mampahery atsika ry avana malala zavatra anankitelo no resako taminao teo raha tianao ny anana toetra tsara fiainana tsara fitondratena tsara te iovy ianao de misy zavatra anankitelo voalohany indrindra manana aloha fanirina mba iova za mba maniry miteny anao hoe mba tsiririto ary ny fiainana mba manana fanirina mba malemilemy fanahy ohatranay na raha tsy mahita olona tahafina alay tahaka ianao de mba zay alaina tahaka fa zay efa niova raha mba manana fanirina fa zay anisan'ny karazan'olona milamina manana fiainana milamina de mivavah tompo mba tia hiadana ohatrandry pasteur teny mba tia hanana fiainana milamina ohatran'ny Jesosy rovina vombohanana fitondratena mba tonga nanana lemim-panahy mba mahatonga nany tsindry ny foko mahatianana azy fanirina zay teboka voalohany manana fanirina teboka faharoa aza mijanona fanirina fa angatao fanahy masina apio fanahy masina mba teo tonga ho am'izany tompo tsy mahay manova ny toetrako fa apio fanahy masina ova
ao ay tena tianana zany toetra zany alemipana apio mba tsy famaly mivadiko itsony apio tompo mba tsy teny ratsy apio tompo rehefa mamozy mba tsy ady aminy apio tompo mba tsy ayanompa olona tsony apio tompo mba zozozozo mangatafanampina amin'ny tompo fahatelo farany mianarana mihitsy le toetran'olona mianatra malemy fanahy mianatra tsy miteny mahery mianatra tsy manompa olona mianatra tsy miteny zavatra mavesatra mianatra mihitsy ary fehezina fa rehefa vitanao zany milaza aminao afa miova ny fiainanao miova ny fiainanao ary tsy maintsy misy zavatra miova ianarana le izy ao ambadiky ny fanahy masina zany efa manampy anao fa tsy hoe fanahy masina koa no manampy dia io enao izy anao miakorangazy ataoko any fa ny fanahy masina nao tsy maintsy mianatra ianao misy andraikitsy Andriamanitra misy andraikitsy ny fanahy masina misy responsabilité anao amin'ny fiainanao tsy maintsy responsable amin'ny fiainanao ianao tompony andraikitsy amin'ny fiainanao ianao mianaranao ny tsara dinio ny tsara mianara amiko Jesosy fa malemy fanasady tsy miavina poa ianarana le izy ianarana ny teny malefaka na sarotra aminao ary mianara manaja ny zanakao mianara manaja ny vadinao za miangavy anao tsy haiko ianaram-bositra apetakao amin'ny anaran'ny vadinao mety hoe belo piso rakôkô reny aza atao an'izany tsony izy atsovy malala izy Hery hoe ianaro Hery na tsoy amin'ny anarana izy na tsoy amin'ny anaran'ny zanakinareo papanjanakareo dadany metia papa metia mba vikely ny aty atsony zany rehefa tsy hainao miantso amin'ny anarana rehefa tsy hainao miantso azy hoe dada na ineny na Hery fa ajanony ty tsy fanajana azy ty beloa oa opapainao oatra zany ny anarany zanakao rehetra opainao daholo asinao anaram-bositra daholo raketaka rabozaka rana tsy mety zany raha nabavy mianara iteny zavatra tsara mampianara ny akonanao anaja ifanaja ianarana rehefa mianatra ianao anampy anao ny tompo miny fa zava-dehibe zay toroteny tsy fampianarana zay afahatsika anana fiainana vaovao lizy ngery avana mbola zavaiko tsara lizy ao tsy délivrance foana nanao manko tsika tena délivré pasteur mba anana an'ity eto mbavaka tsofrano mba anana fiainana milamina zay menakavy no misy zavatra ianaratsika fa tsy le hoe vavaka fotsiny de délivrance roana devoly de misy mpamosavy manakorotana de fa misy zavatra ianarana amin'ny fiainana zany izy ampianariko anao zany za matoko fara voaraikinao tsara zany toroteny zany iova ny tantaranao iova ny fiainanao iova ny fiainanareo menakavy ary ianao no fanilo ianao no jiro tokantrano anovan'ireo avanao sy praitapo aminao reo zany resaka resako zany nefa tadio fa tsy ny ray andro tsy herinandro fa sao de ozy izy na hoe herinandro ianao nanao an'izany de tsy miova ny fianakavinao herinandro izy ianao hoe ary tena ohatrany nefa mba tena miova kosa fa nareo aty koatra no tena tsy miova mihitsy herinandro zay fa mba niova fa tena hivadika biby ndray raha lamina fa tsy vita herinandro zany amambola na amataonany andro maro ny ilana am'zaty ny ary tsy mbola mifarana hatramin'ny androany mila manova ary mila mampianatra mila manana faharetany anampy anao any tompo ao ambadiky zany lazaiko atinao rehefa miova io misy fahagagana be da be tonga ao misy fitahirana tonga ao misy fahasoavana tonga ao misy fanasitranana tonga ao ary ianao ho salama ianao tezitavy io ngev zany voalazany baiboly ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanakivo mahamaina ny tolana rehefa tezitavy ianao miady lava ianao fa mahalavina reo menakavy ady lava ho mainatra amin'ny tolanao ary normal ianao raha tratra ny tazo mahery mainatra any amin'ny tolanao vao misy aretina mandalo de atake foana ianao tonga de tratra foana ianao satria misy fetraikina trany amin'ny fahasalamana zany fampianarana meko anao zany rehefa ravoravo falifaly ianao salama tsara ianao ary matanjaka ianao hotahin'Andriamanitra tsika menakavy ndao hivavaka tsika ianao atotokantrano ato mivavaha mitenena ny tompo apio a Jesosy vonina iova meo aza amin'ny fiainana vaovao zany vonina iova Jesosy apio meo amin'ny fanahy masinao manana fanirina tompo iova tena vonina hianatra samy mivavaka tompo makasitraka anao ndray zay ravaka zany toroteny fampianarana androany zany androany tompo nampianatra anay ianao ananana fiainana mahafinaritra satria ianao hoe zaho avo ianao Jesosy ananareo fiainana ary nareo fiainana be dia be tado mina fa hotahinao reto ralahako sy anabaviko reto zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mitsodra an'izy ireo ho feno fahasoavana an'izy ireo ho feno ny fitahinana izy ireo ary ho ambininao an'izy ireo aza velanao hiady rereo dada ao aza velanao kofona rereo anaty olana ireo ray koa mivavaka ao an'izy ireo ay ireo zay manana fanirina iova te hanana fiainana mahafinaritra te hanana fiainana tafavoaka te ho lasa lavitra amin'ny fiainana te
tianana filaminana tianana fiainana mahafinaritra miaraka aminao za miny fa za fampianarana zany de iraikitra eo aminy ary anova fiainany engany hoe tompo zany toriteny zany de tena anova fiainan'olona maro sy tokatrano maro misaotra raha io amen ny tompo hitantsika mirary raha nareo mivady manaraka nyty fandarany ty samy iova manandra mangery izy mivady eo mbo fandrina nareo mivady zao mijery zao fandarany zao a tena mianarange iovy mianarange zany toriteny zany fa hitarinareo ny fiovanjavatra tsy takatry ny saina aza misy ny miady hevitra fa ianaro ange zany fa hitanareo ny afafinaritra ny tokatranonareo ny fiainam-pianakavianareo afinaritra ange zany tokatrano hoe milamy mariavany efa hitanay ho ny tokatrano mikorotana sy be korotana fa efa hitanay koa le hoe milamy fa mahafinaritra le milamy engany nareo tsy hoe mijery ty fandarany ty fotsiny de hoe mahafinaritra ny toriteny tsara oka re mba tsy zany fotsiny apiaro le izy fa tsisy dikany ty toriteny ty raha mahafinaritra anao fotsiny nefa tsy apiarinao tsisy dikany zao fampianarana zao raha mahafinaritra ny sofinao fotsiny tsara kosa aloha tena tsara mihitsy pasteur tiana kosa aloha tsy anony zavatra ilaina tsy dokadoka fa ianao mampiatra mba handraisanao fahasoavana sy fitahin'ny tompo ho aby manaraka mbola toizantsika ny fandarana veloma tompoko ho tahin'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety izy mba asitra